Ambanivoly moa zany efa voakominy ben'ny Fianarantsoa fa mbola misy sahirana zany toe-piainan'ny ray aman-dreny dia lasa manaraka an'iny fahasahiranana iny koa zany na ny fivoaran'ny sekoly fa na ny adidin'ny ray aman-dreny eto ane hatramin'ny naha 0 ariary tsisy fiovana fa anay zao adidin'ny ray aman-dreny 2,2 alina isaky ny ray aman-dreny zay iainanay ao anaty zay le fefy izy amizao efa misy ray aman-dreny mamboly fefy na ninvité anany tonga ao zareo ty fampiresaresaka aminao rehefa aveo zany frama zany ny frama zany amizao fona fa fefy nanaovana anazy fa frama ihany izy fa tsy maintsy fivoarana mampirindra sekoly ireo zany no mitatana an'ity amizao fa na zany resaka arabola zany dia manana izy birao dia ry zareo no mitatana arabola ny volany fefy efa association zany izy efa vita ara-panjakana na manana récépissé CG rehetrarehetra manao an'izay eto Madagasikara fa le frama taloha manko tsy association tsy manana récépissé fa amizao zao fa manana ny ray aman-dreny eto dia manana ny volandreo manokana reo dia manana ny biraondreo fa hoe mahatale sekoly dia ny tale sekoly sy maintsy secrétaire miaraka mitatana ny vola manana ny président manokana izy zay zany fomba fiasan'ny fanjakana indray amizao fa tsy isony le droit isa taloha regny hoe alohan'ny fidirana fa ny ray aman-dreny misy ny manapaka tiany bezimansika atombotra an'ry zareo ny programme d'emploi mialoha dia ry zareo no mametra hoe io ny vola aloha fa 2,2 alina ho an'ny iainanay ato ao anaty taona miampy ny caisse école ny fanjakana ny caisse école ny fanjakana ry zareo no mandefa anazy efa manana programme d'emploi manokana koa ny fanjakana dia misy rubrique alefandreo aty dia zahay manao hoe zay tsy tafiditra ato amin'ny VOI dia miditra ao amin'ny caisse école dia ny vola azonay aty isataona mitetinay eo amin'ny 1 million tamin'ny taona zany anay 1,165,605 ariary zay ny vola omeny fanjakana isataona dia nefa ny besoin ny établissement eritrereto fotsiny etokantragnosika nefa ny ahoana dia établissement nefa ahoana ny tantanana zay dia sy maintsy miaina araka an'izay zany mifandrosoan'ny établissement satria tsy afaka manao zavatra be dia be sony anay zany zao dia sy maintsy mitady partenaire iaraha miasa dia zahay afaka manao anay apport bénéficiaire raha ohatra ka trano izy dia afaka ndrainzara ny ray aman-dreny iay antoka fasika iay hitatitra rano ny tanisika zao miara-miasa ambadika ao nanao ny rano forage dia mpianatra tonga vao maraina masaka mameno bidon manao anazy ao mitatitra fasika azonay atao zany rehefa misy ny association na projet na ONG iara-miasa zany hoe raha ohatra zany azoko tsara ny teneninao teo momba ny resaka hoe sakafo hoe ny ankizy tsy ampy sakafo zany hoe ao anatin'ny eritreritrareo ihany zany ohatra hoe cantine scolaire ohatra zay ao anatin'ny eritreritra zany le cantine scolaire fa amizao moa ny fanjakana mbola tsy mijery ny CG fa agny amin'ny EPP reo no manao an'ilay cantine scolaire fa ny ezaka ataonay fotsiny zany dia mampitondra sakafo an'ilay mpianatra fa ny olana ny any an-drano aza tsy ampy zaray dia tanina fotsiny reo mitondra na ovy io na kazaha io na inona dia mba hoentina au moins ma classe d'examen au moins na ny classe d'examen aza tena iny mba misy cantine tena lasa sahirana be ny gestion des élèves zany tena manahirana amin'ny sy misakafo am'le any aloha zany le resaka cantine scolaire afaka ataonao devis ny devis ny hoe besoin le ankizy zany dia hoe firy ny isan'le ankizy dia ataonao zany hoe ohatraohatran'izao zany ny besoin nareo ohatra
ataontsika hoe zany hoe cantine scolaire isaky ny inona zany no isaky ny atoandro hoe ohatrohatran'izay dia ohatra ataonao ny devis zany dia hitadiavana financement. Amin'ny hasotro ma zany mba hafahafa tsy dia olana anay la ohatra hoe taloha namokatra ihany ne taty efa 2 taona zay iny tsy dia misy vokatra firy amin'igny dia lasa sahirana fa ny tena ilan'ny zazanazy zany dia zao octobre fidirana premier trimestre iny misy no ilaina jusqu'en décembre. Efa janvier nefa milasaka ny ranon'orana efa be dia be mba vokatry ny trasaha dia efa mba mihinana io za zay io fa ny 3 volana eo zany mba tokony mba hisy zavatra hoe io zao tsy misakafo ny atoandro dia mipetrapetraka eny fotsiny io dia rano io fa manana ny tavoanginy aby io dia rano. Dia hitanareo hoe misy conséquence amin'ny vokatry ny misy conséquence reraka izy amin'ny ariva. Reraka izy amin'ny ariva dia matory izy rehefa tonga an-dakilasy ao tsisy ninninina fa tegna lehibe aza rehefa tsy misakafo dia ohatran'izay fa indrindra fa zazakely ohatran'io tsy misakafo dia matetika io fanina. Misy an'izany aby fanina marary loha malemilemy dia hoentinareo amin'ny hôpitaly dia rano siramamy mena malaky hividianana mofo anotenena sakafo sa tsy sakafo tamin'ny maraina. Misy hôpitaly io akaiky eo? Hôpitaly io. Sorany fa akaiky hôpitaly. Sorany fa akaiky hôpitaly. Ahoana ny anona tsy zareo fotsiny ke tonga fotoana ny episy tonga fotoana dia ahoana ohatrany efa misy an'izay koa fa igny ny hygiène leader no miandraikitra an'iny. Rehefa tonga fotoana reo dia manatona ao dia efa misy fitaovana. Ireo efa voaentana momban'izay, satria anisany andraikitra ny projet hygiène leader momba ny fahasalaman'ny tanora. Dia efa ry zareo no miandraikitra an'igny. Rehefa mihidy moa ny coin hygiène dia afaka manatona anay zareo dia zahay no mamahay olana momban'izay. Dia misy efa tsy misy ohatrany hoe karazana infirmerie manao secours ohatran'izany ohatra zany hoe misy ankizy maratana ohatr'izay zany. Rehefa misy an'izay dia tsy maintsy eo. Fa amin'ny varavarana azy lazaina amin'ny varavarana hoe io zany zao. Dia efa ao zareo ny tazo moka aloha namety aty dia misy andro raiky misy hatramina zaza 3 no entinao dokotera ao tonga dia positif aby ny tazomoka. Fiantrenan'ny corona tsy dia aty moa ambanivoly dia ohatrany tsy dia raha fa nanaraka ihany ny fepetra isan-karazany tsy dia nisy ihany ny voan'ny corona tamin'ny naharana azy iny fa zaza raika 2 dia iny tonga dia mijanona any an-trano. Misy tena tsy miparitaka teto. Ka voafehy ihany aty an-dakilasy ihany moa izy zany no be dia be ohatran'io fa rehefa mivoaka ato izy efa miparitaka any amin'ny fokotany any dia any koa mety azahoandreo anazy. Izany hoe tato zany tsy dia nisy ankizy hoe maty na ohatran'izay tamin'ny coronavirus. Tsisy fa izay voa tonga dia efa mijanona. Efa tsy be dia be fa classe de 3e mety amin'ny 2 taona. Dia ino koa zany ny zavatra manahirana anareo ato zany? Ohatran'izay chef eo fa izay ny nanahirana anay zany dia ny fanampin'ity. Ilay azo lazaina manko izao dia boky ihany zany ro ato zany izao. Fa ny famakiana boky tsy misy. Izany hoe ny mpianatra zany tsy afaka tena hoe tsy afaka tena mijanona zany. Fa dia tsy maintsy an-dakilasy ihany reo anefa ny ora feno dia ireo afaka mitondra boky mody. Afaka mitondra boky mody izy dia mamerina. Dia ny mpampianatra koa ilay mampiasa boky dia io ampiasaindreo any an-dakilasy any dia mamerina. Dia misy mipetraka lavitra be ve ilay mpianatra? Any amin'ny 8 kilomètres? 8, 4, 5. Io ny mody any amin'ny misy an-tsolaitra io zao.
misy modena solaization Mampalemilemy zareo satria sakafo. Dia mandeha mandeha tongotra io mandeha aty. Eo amin'ny adiny 4 eo zany ny ankizy anankiray amin'izay ka zay ohatra. Mandeha tongotra any amin'ny adiny ray andro zany io zany tonga aty. Zany hoe sakafo maraina zany dia miverina izy hariva dia tonga izy izy maraina. Dia eo amin'ny 4% ny ankizy eo zany Dia 80% io mpianatra io zany dia zay. Misy anakazo be io anakidona, anambany maso, ambositany. Mandeha aty. Satria zany ny CEG amin'ity manodidina aty zany Tsy zay tsy zany. Dia Mahazenggy. Ny Mahazenggy. Dia zay tsy mandeha amin'ny Mahazenggy zany dia efa Dia aty. zay mahabe mpianatra io. Dia N9 no miandraikitra azy manokana. Satria manko izao fa misy asa tokony vonjeko any amin'ny Cisco dia izy no mandeha any. Vao ny rama fa tsy misy mpiasa-panjakana zany biblioteka zany misy mandraikitra azy. Dia ny raha fahafantarako azy zany ny résultat anatin'izay condition rehetra zay dia mba azo lazaina ihany hoe tsara. Zany tsara satria tamin'ny ihany zany le 3e tonga sakafo. Fa rehefa tonga amin'ny 3e manko izy miezaka ny teo afaka izy zany tsy maintsy atao izay afahany ao. Dia betsaka ihany ve le mitsoka an-daharana le hoe tsy mianatra tsony. Tamin'ny corona any zao betsaka. Tamin'ny heritaona zao nay misy amin'ny 20 mitsoka an-daharana. Satria tsisy sakafo, tsisy fitaovana. Io mpianatra io zao misy voakaentina amin'ny heritaona ny anoratany. Fa izay tsy ataonay sakana tsy ianaran'ilay zaza. Ny adidiny ray aman-dreny tsy sakana tsy ianaran'ilay zaza ho anay aty. Io zany na nahavita didy izy tsy nahavita didy izy dia efa mifametraka ny ray aman-dreny hoe amin'izao ny fotoana ifanarahantsika dia mianatra ihany. Dia na manana kahie izy, na manana blouse izy, misy vao tsy manana blouse io zao fa tsy dia sakana. Fa misy tsy manana an'io polo io zao tsy dia sakana. Fa fanetanana ho an'ny ray aman-dreny. Ohatra misy mitady raha matoa tale. Ento.